Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ty fama tapany fahaenina. Jesosy no mpandresy, manomboka fiainam-baovao ny mpamosavy. Indray alahaderiva, nipetraka teo ivelany ity fama manjery ny masoandro mody, teny amin'ny tendrombohitra tao Haïti. Tena faly izy satria vao aingana izy no lasa zanak'Andriamanitra. Ny rainy, Orestille, ilay mpamosavy, no tsy nahafahany namaky ny baiboliny satria noro vitiny ilay izy. Na dia izany aza, tsy afaka nanala n'ity fama tamin'i Jesosy tompo mihitsy izy satria ao am-pony izy. Ity fama dia tezitra tamin'ny rainy izay nipetraka teo an-tokotany sady namindro teo amin'ny afo. Na izany aza dia tia azy izy. Mba efa nahafantatra ny vaovao farany ve izy? Dada, tonga mitorisana lahady eto amintsika i Victor. Tsara kokoa raha tsy manao izany izy. Nomonomonina eo Orestille, saingy tsy niaiky izy fa teo mihitsy izy tamin'io maraina io mba hitsikilo tao ambadiky ny fiangonana. Mieritreritra foana ny tenin'ny Victor izy. Nanova ny fiainako Jesosy. Niaina tao anatin'ny tahotra ny fanahy aho, ary nanompo azy ireo. Rehefa nandreny momba ny fitiavan'Andriamanitra nefa dia nino. Ankehitriny dia faly aho ary fantatro fa miaraka amiko foana i Jesosy. Tsy irery intsony aho. Niditra tao amin'ilay trano kely naorina ho an'ny fanahy i Orestille. Ry fanahy, asehoy ihany ny herinareo. Mandrotra afo eo amin'ny fiangonana io, ary doro ilay izy. Mila manampy anao izany ve aho? Tamin'ny misasakalina dia nanantona ny fiangonana i Orestille miaraka tamin'ny tapa-kazo mirehatra. Ny ome izy ary te handoro ny tafony mololo. Tampoka teo, nisy tanana iray nisintona ny sandriny hoe ety aoriana. Nianjera ilay mpamosavy. Ry Victor, avy aiza ianao? Jesosy naniraka ahy hiresaka aminao. Tianao izy. Mbola tia foana ve izy? Nanompo fanahy na andainga? Te hamono anao aho. Ary saika handoro ny fiangonana. Norovitiko ihany koa ny baibolin'ity fama. Mbola afaka n'io tia ve izy? Tamin'ny tsiraray tamin'ny fahotanao no nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Hamelanelokao izy. Miala tsiny amin'ny zavatra nataoko aho. Maniry fiadanana ary te ho tonga zanak'Andriamanitra ankehitriny. Tena matotra ilay mpamosavy. Nodorany avokoa ny zavatra masiny rehetra ary nanomboka fiainam-baovao izy. Ary izay rehetra nahita ny tavany mamirapiratra dia ny faly. Fa ny tena nahafaly indrindra dia ity fama. Jesosy no mpandresy tany Haïti ary miaraka amintsika ihany koa. Mandray izay rehetra manantona azy izy ka maniry no ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Jaona 1:12. Izany no nolazain'ny Baiboly. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo nanolotra ny tantara zoky mi.